finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsy hisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa 1:6. Sorana lehibe natolontsika ho an'Andriamanitra ankehitriny. Raha mbola nomeny fofinaina mahavelona isika mba ahafahantsika mikatsaka ny famonjena, ahafahantsika manantona azy ihany koa, manakaiky azy ao anatin'ny tena sitrapony. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako manonona hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao. Andehantsika apetratsika mambavaka avy hatrany izao fotoana izao mba ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na za zay mitory na ianao zay manaraka na ny toerana maro samihafa any. Akintsika tanteraka eo am-pelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao ho tahian'Andriamanitra ny fiarahantsika eto ao anatin'izao fotoana izao hivavaka arsika. Ary Andriamanitra rainay malalanay ilay Andriamanitra tsy toa, ilay mpahary lanitra sy ny tany ary nanao ny kintana sy ny volana, masoandro ny tendrombohitra avo. Ho anao ny tera, ho anao ny lasa, ho anao ny fankasitrahana rehetra tompo noho ny amin'izao andro anio izao. Manoloana an'izao fandaharan'izao zahay Jesosy, na ny tenako izay hitondra an'izao afatra avy aminao izao, hitondra an'izao fampianarana izay nomenao baiko mba hampianatra zany fahamarinanao zany Jesosy dia le teny tsisy kilema. Apetraka eo am-pelantananao izao fandaharan'izao, na ny tsirairay avy izay manaraka ihany koa dia angatahana mba hisy fanatrehanao sy famanginao any amin'ny toerana maro samihafa any Andriamanitra. Dia tahiny teninao mba ho latsaka ao po, mba hitondra fahalalana ho an'ny tsirairay avy, ary indrindraindrindra moa ahatonga anazy ao anatin'ny famonjena. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, sotra tompo. Amen. Fitiantsika foy ny fandaharana faran'izay narahantsika teo dia nikasika ny batisan'ny fanamasina. Hitantsika moa hoe dikan'ilay batisan'ny fanamasina dia ny fandraisan'ny olona ny fanamasina voalohany indrindra zany. Dia hitantsika hoe nisy pirofo ny fandraisana fanamasina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny pirofo mivaingana andraisana zany fanamasina zany. Hitantsika zavatra nisy teo amin'ny fiangonan'ny apôstôly zany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra nefa ny raha vao tsy manana ny fanahy izy dia tsy azy ny olona anankiray. Ary napetratsika tao anatin'izay fotoana izay hoe tsy voararay amin'izao fotsiny zany fanamasina zany fa mila anao mangetaeta, mila anao mangataka, zay vao azonao ny fanamasina. Ary mila fantatrao ihany koa, zay no nahatonga ilay fampianarana nandeha, mila fantatrao hoe zao ilay fanamasina, zao ny fiasany, dia izay koa ilay fanamasina vao midina eo aminao. Io ny voalaza ny soratra masina hoe tombo-kase amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Raha ho avy ny fandringanana dia araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay vao hisy tombo-kase dia tsy tratra ny fandringanana, fa zay tsy manana tombo-kase
dia tratra ny fanjanganana. Ary nambarany ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe izay tsy vita batisa ny rano sy ny fanao izy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe lalana ahafahan'ny olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny batisan-drano na ny batisan'ny fanahy masina. Izany hoe rehefa vitantsika izay dingana izay narahantsika tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay nianarantsika teo aloha teo, bebaka ianao miala amin'ny fahotanao ianao miroso ny batisan'ny rano le asitrika ao anaty rano ianao nandray ny fanahy masina, tonga eo ianao dia mazava ho azy fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Tonga amin'ireo zavatra ireo ianao zanak'Andriamanitra. Ny batisan'ny rano sy ny fanahy masina io no atao hoe passeport na visa ahafahanao miditra ny fanjakan'Andriamanitra, na hoe taratasy fahazon-dalana ahafahana miditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe rehefa nandalo an'ireo zavatra ireo ianao ka vita batisa sady vita batisan'ny rano ny vita batisan'ny fanahy masina dia tonga ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany ianao, na hoe tonga ao anatin'ny famonjena izany. Ohatran'ny olona anankiray izao, rehefa nikarakara visa izy, nikarakara passeport izy dia afaka hipetraka any ampitan-dranomasina any, na any avy any ampitan-dranomasina ihany koa nikarakara visa na passeport dia afaka hipetraka etỳ Madagasikara izany. Fa raha ohatra izy hoe tonga eto Madagasikara dia tsy maintsy manaraka ny lalàna mifehy eto Madagasikara, tsy maintsy miaina n'izay rivotra iainana eto Madagasikara izy, fa tsy hoe manana ny fomba fanaony izy tany izany tany amin'ny firenena izay nisy any azy tany. Dia rehefa tonga eto Madagasikara izy nahazo fahazon-dalana hipetraka eto izany, dia hoe izay fomba fiainany tany an'ilay firenena nisy any azy tany no fomba fiainany eto, fa tsy maintsy manaraka izay zava-misy sy ny lalàna eto amin'izay firenena misy antsika eto izy. Dia ohatr'izay koa izany ilay fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nahazo fahazon-dalana tamin'ny alalan'ny batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina isika ka hoe eo anatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra, misokatra ho antsika ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny famonjena, dia tsarovy fa misy lalàna mifehy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, misy rivotra iainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy mitovy nao hoe taloha mbola tsy mibebaka izany no aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy zavatra apetrak'Andriamanitra hoe reto ny zavatra tsy maintsy iainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, izay hafa noho ny zavatra ny ainanao mbola tsy teo amin'Andriamanitra ianao. Ka ohatr'izany zao ny olona anankiray zao raha ohatra avy any ampitan-dranomasina any izy dia petraka aty Madagasikara izany nahazo taratasy fahazon-dalana. Raha isika ohatra tany amin'ilay firenena izy zao hoe mety hoe rongony azo fohana izany, na eny an-dalana ohatran'ireny sigary ireny, izany hoe fohan'ny olona ohatran'ireny sigary ireny ny rongony izany tany amin'ny firenena misy anazy tany. Rehefa tonga eto Madagasikara izy tsy hoe izay fiainana izay koa no entiny eto, fa eto Madagasikara nefa ny rarano ny fanjakana ny mivoaka rongony. Dia mety ozy izy hoe izay no nahazatra na tany amin'ny firenena tany, fa tsy maintsy avelana izay nahazatra azy tany sy ny fomba fiainany tany, fa tsy maintsy manaraka ny lalàna raha te hipetraka ka tsy azo tsiny ary tsy voaheloka eto amin'ity firenena malagasy ity dia tsy maintsy manaraka ny lalàna eto.
ohatra raha isika koa hoe dokotera tany zao izy tany ampitan-dranomasina tany dia any mety hoe tsy voarara ny fanalan-jaza, zany hoe nanao an'izay dokotera hoe nanala zaza tany amin'ny toerana misy anazy tany izy fa tsisy lalàna ny anazy hoe tsy azo ataony manala zaza. Rehefa tonga eto izy ka hoe anao dokotera dia mbola zay ihany koa no asa ataony hoe afaka nala zaza, dia tsy mifanaraka an'le lalàna eto. Dia mety ozy izy hoe zany nazatra anay tany amin'ny tanànanay tsisy an'izany, tany amin'ny firenenay tsisy an'izany fandrarana zany ka ahoana zay ny tonga eto no rarana. Raha tsy te azo fanameloana izy na hita problema raha tonga mipetraka eto dia tsy maintsy manaraka an'izay lalàna eto. Ohatr'izay koa zany ilay fanjakan'Andriamanitra, zany hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe vita batisan'ny rano sy ny fanahy ny olona anankiray dia tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy lalàna mifehy azy, misy fiarahamonina mifehy azy. Ka raha vao tsy arahana izay lalàna sy fiarahamonina mifehy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izay dia ahita problema eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary tsy maintsy voatsara tahaka an'le hoe eto amin'ny firenena misy eto ihany. Ka ny olona anankiray zany mety mieritreritra, misy olona mieritreritra zao hoe rehefa vita batisa dia andova ny fanjakan'Andriamanitra, dia lasa izy mihazakazaka atao batisa zany. Fa rehefa vita ny batisa dia mandeha amin'ny fiainany taloha ihany izy, dia mieritreritra izy ao anatin'izay fotoana izay hoe andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ihany. Ny olona anankiray zany ohatra raha isika hoe olona avy any ampitan-dranomasina any mipetraka eto Madagasikara ka tsy manaiky ilay lalàna sy fitsipika eto, tsy maintsy voatsara izy ary ny hafarany voaroaka mihitsy ny ary averina na firenena misy azy any rehefa tsy manaiky ilay lalàna sy ny fiarahamonina, rafitry ny fiarahamonina izay misy eto amin'ny firenena, eto amin'ny firenentsika dia eto Madagasikara zany. Dia ohatr'izay koa zany ny kristianina hoe misy lalàna izay efa napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, misy fiarahamonina izay napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo lalàna sy fiarahamonina ireo tsy maintsy jerenao, izay tsy mitovy tamin'ny ianao mbola tsy teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe samy hafa ilay izy mifanohatra, nefa tsy maintsy manaraka izay aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha te hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay lalàna izay aloha ny jerevantsika voalohany ao anatin'ity androany ity hoe didy folo. Be dia be ady hevitra eo anatrehan'ny olona izany didy folo zany. Misy milaza hoe izay mitandrana didy folo izy dia very any amin'ny elo. Tena fampianaran'ny Kristy marina ve zany? Ary izay marina ve no fahamarinana ao anatin'ny Baiboly? Izay ve ilay fampianarana tsisy kilema? Ve rehefa mitandrina didy folo dia ho very any anatin'ny fahaverezana? Misy ndray mitandrina didy folo izy fa novaina ilay izy tsy folo tsony fa 7, na hoe namboarina zany namboarin'olombelona, nisy zavatra nesorina tao dia soloina tao anatin'ilay didy folo zay ve le didy avy amin'Andriamanitra, ary zay ve le fampianarana tsisy kilema. Ka eto sika dia hijery voalohany aloha resaky Jesosy Kristy tamin'ilay mpanan-karena izay nanontany azy. Io mpanan-karena io dia nangetaeta te handova ny fiainana mandrakizay, dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy izy hoe inona ny ataoko mba hazoko mandova ny fiainana mandrakizay. Jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20 manomboka eo amin'ny andininy 9 no jerevantsika zany. Matio 7:20 dia ny andininy 9 sy ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona ny tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Tena tsara petraka ilay fanontaniana. Nanontany tamin'i Jesosy izy hoe
mpampianatra tsara ozy izy. Mpampianatra inona ny tsara ataoko, inona ny tsara ataoko. Tena fanontaniana ngeza zany ary goavana. Inona ny tsara ataoko ozy izy a mba hazoako fiainana mandrakizay. Tena tokony hipetraka ao amintsika rehetrarehetra ny fanontaniana zany hoe raha te handova fiainana mandrakizay marina dia inona ny tsara atao, inona ny zavatra tokony atao raha te handova zany fiainana mandrakizay tokoa zany. Namaly aza mpahatsorana ary ampahamarinana mihitsy ny Jesosy tao anatin'izay fotoana izay hoe 7:7. Fa ho Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra amin'ny fiainana ianao, tandremy ny didy. Tanao tafiditra izay le didy zany. Nahoana ozy izy ny anontanianao izay tsara, fa raha iny tsara dia Andriamanitra ihany zany. Fa raha te hiditra amin'ny fiainana ozy izy ianao, tandremy ny didy. Zay zao dia efa mifanohitra n'le fampianarana hafa manao hoe lazainy fa hoe mahavery aina amin'ny elo ozy izy ny fitandremana ny didy. Nefa ny Jesosy eto miteny raha te hiditra ao anatin'ny fiainana eo, zany no atao hoe fampianaran'i Kristy. Fa ny fampianarana mifanohitra zany no atao hoe fampianaran'ny diso na fampianarana avy amin'ny Satana. No maka fampianarana hafa ankoatran'i Kristy hoe zay mitandrina ny didy dia ho very. Fa ny tenin'Andriamanitra eto miteny hoe, tenin'i Jesosy manambara hoe raha te hiditra amin'ny fiainana ianao, ny tsara tokony ataonao raha te hiditra amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Zany hoe ny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy ampy zany hoe vita batisan'ny bebaka le olona dia nanao batisany rano dia nandray ny fanahy masina, kanefa tsy mitandrina ny didy. Tsy ampy avony zay, fa mbola manan-kilema ihany zay zavatra izay. Hitantsika eo moa rehefa avy hoe raha tsy mitandrina ny didy ary le olona dia ahoana? Na vita batisany rano izy, na mandray ny fanahy masina izy, na mivavaka izy, na mibebaka izy, mety niala tamin'ny ota, afaka tamin'ny sigara, afaka tamin'ny toka, afaka tamin'ny fijangajangana, afaka tamin'ny teny-ratry, afaka tamin'ny fahalotoana maro isan-karazana, kanefa tsy mety mitandrina ny didy araka ny tenin'Andriamanitra zany, dia ahoana zany? Hitantsika eo zany rehefa avy eo. Fa ny fampidirana zay ny ampidirana tamin'ny tenin'Andriamanitra teto hoe ilaina no mitandrina ny didy, satria Jesosy mihitsy nametraka hoe raha te hiditra ny fiainana ianao, tandremy ny didy ozy izy. Satria ny olona mety mieritreritra hoe rehefa mivavaka ozy izy dia rehefa mino fotsiny dia ampy izay. Zany hoe mino ianao dia natao batisa ianao dia nandray fanahy masina ianao dia ampy izay. Tsy atomboko. Fa mamaly an'izay ny tenin'Andriamanitra hoe mitombona ve zany teny zany hoe finoana fotsiny dia mahavonjy, dia tsy mila mitandrina ny didy. Romanina ny jerevantsika, Romanina 7:9-8. Romanina 7:9-8, fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mahafoana amin'ny lalàna ny finoana va isika? Sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Petraka eto ny fanontaniana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho atsika izay mino ve ozy izy? Dia foana le lalàna satria efa mino tsika. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sanatria fa mampiorina. Ho atsika izay mino zany, ho atsika izay mibebaka, ho atsika izay nandalo batisany rano, nandray ny fanahy masina zany dia tokony hampiorina ny lalàna na ny didin'Andriamanitra zany tsika. Fa tsy foana akory ny lalàna na foana ny didy. Zay ny fampianaran'i Kristy zany. Tsy foana ny lalàna, tsy foana ny didy fa mampiorina ary. Satria ny didin'Andriamanitra dia hanaporofontsika. Tena hojerevantsika zany ny zavatra finosin'le didy. Jerevantsika zany hoe ny fitandremantsika ny didy ene dia anehoantsika ny fitiavana an' Jesosy Kristy. Anehoana ny fitiavana an' Jesosy, Jaonina 4:12.
andininy fahadimy amby folo. Jona toko faefatra amby folo andininy fahadimy amby folo amin'ny anaran' Jesosy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jereo ankesany. Zany hoe Jesosy mihitsy ny nametraka hoe raha tia ahy ianareo izy. Dia inona ny zavatra ho ataontsika zany rehefa hoe tia an' Jesosy? Anamporofontsika ilay fitiavana an' Jesosy. Zany hoe rehefa tsy tia anazy inge dia tsy anazy. Tsy tia anazy koa dia mazava ataon'i Jesosy hoe ahoana moa ny hamonjy olona izay tsy tia anazy. Fa ny anamporofontsika zany hoe fitiavana an' Jesosy zany dia ny fitandremana ny didiny araka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo. Manamafy an'izay ny filazantsara ny Jaona toko 5:10 andininy 10. Filazantsara ny Jaona toko 5:10 andininy 10 amin'ny anaran' Jesosy. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia mitoetra ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavana. Hozy izy Jesosy. Raha mitandrina ny didiko ianareo izy dia mitoetra ny fitiavako. Zany hoe zay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra zany dia mitoetra ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa raha olona mivavaka nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra zany dia tsy mitoetra ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy. Tsy ao zany. Fiatsaram-belatsia zany fa tsy tafatoetra ao ny tena fitiavana Jesosy zany ianao na fitiavana an'Andriamanitra. Raha ohatra mivavaka ianao eny fa na dia neritreritra aza hoe nandray ny fanahy masina sy efa vita batisa kanefa tsy mitandrina an'ilay didy zany. Dia zao tsy ao ny fitiavana an' Jesosy ianao. Fa hoy Jesosy hoe tahaka ny tiavako ozy izy dia tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy toerako amin'ny fitiavana. Jesosy zany mitandrina ny didin'Andriamanitra, didin'i Jehovah. Dia zay ny toerany tao anatin'ny fitiavana an' Jehovah zany. Dia ohatr'izany koa zany tsika raha mitandrina ny didin'Andriamanitra io, didy folo, dia manambara fa ao anatin'ilay fitiavana an' Jesosy Kristy tokoa tsika zany ao anatin'izay fitandremana ny didy zay. Tsarovy ry hava-malala fa izao ny fitandremana ny didy araka ny ten'Andriamanitra izay vakiantsika eto aty amin'ny mpitoriteny moa no manambara an'izay zavatra izay. Raha ao anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isika dia izao tsy mikambana ny ratsy ozy izy. Zany hoe raha marina zany tokony ny olona vita fibebahana ka vita batisa ny rano sy ny fanahy zany nge tokony tsy hikambana ny ratsy tsony fa tonga dia mifindra rea fahamarinana mihitsy zany. Fa voafitaka ny olona raha ohatra ka hoe nandray ny fanahy masina sy vita batisa ny rano nefa entina anatin'ny fandikana ny didy zany. Voafitaka izy. Lasa hoe mba tokony hoe tsy kambana ny ratsy tsony izy, lasa tafakambana ny ratsy ihany raha ohatra ka tsy ho tandremana le didy. Ny mpitoriteny manambara an'izany mpitoriteny toko 5 andininy 5. Mpitoriteny toko 5 andininy 5. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratry. Izay tapany voalohany izay ihany. Izay mitandrina ny didy ozy izy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratry. Tanao zany hoe raha ao anatin'ny fitandremana ny didy zany tsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy tafakambana amin'ny ratsy. Fa raha vao miala ao anaty didy dia lasa tafakambana ny ratsy ihany na dia manompo an'Andriamanitra azy zany. Satria ny didin'Andriamanitra inge dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe. Fa ny fandikana ny didy io natao hoe ota ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ohatra zany tsika mandika an'le didy dia manota zany. Zay le hoe tonga an'le tenin'Andriamanitra eto hoe nkambana ny ratsy satria ota nge ratsy zany ota zany Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany fa fandikana ny lalàna zany, fandikana ny didy dia fahotana zany. Jauna voalohany, epistily ny Jauna voalohany 2:7-4.
vakina amin'ny anaran'i Jesosy, izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny atao hoe ota dia ny mandika lalàna zany, na hoe mandika ny didy. Izay rehetra mandika didy na mandika lalàna dia manota ny hevitra zany, araka ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ohatra taritin'ny olona hoe efa mivavaka ianao, mitady ny famonjena ianao, te handova fiainana mandrakizay ianao, nefa sarian'ny olona ho any anatin'ny fandikana ny lalàna na ny fandikana ny didy, dia tadio hoe tarika ny olona nota ihany zany ianao. Zany hoe misy zany mpitondra fivavahana mamoaka mampiditra, avoakany ianao hoe hotaritina ny anatin'ny fahamarinana mba hoe ho ao amin'i Jesosy, nefa ny ampidiriny any anatin'ny ota ihany rehefa avy eo. Zany hoe avoakany amin'ny ota ianao nefa ny ampidiriny amin'ny ota ihany zany rehefa avy eo. Raha ohatra ka mitona anao le olona na mpitondra fivavahana andika didy dia tadio fa namoaka anao tamin'ny ota izy nefa apiditra anao anatin'ny ota. Zany hoe misy fitaka avy amin'ny Satana ihany ao ambadika izay zavatra izay. Ary mipetraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona izay mandika didy izy dia tsy ao anatiny mihitsy ny marina, satria izay le hoe mikambana ny ratsy izy manota izy, mpandainga koa izy ny tenin'Andriamanitra eto ho an'izay mpandika ny didy zany dia mpandainga. Ary ny mpandainga moa araka ny voalazan'ny soratra masina hoe tsy handova fiainana mandrakizay. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra manambara amin'izay epistily voalohany nosoratan'i Jaona, epistily voalohany Jaona voalohany zany toko voalohany andininy toko faharoa andininy fahatelo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny ahafantarantsika fa mahalala isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy eo aminy. Zao no ahafantarantsika fa mahalala, zany hoe mahalala an'Andriamanitra izy, dia ny fitandremana ny didiny. Fa izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga izy ary marina tsy eo aminy. Raha misy zany mpitondra fivavahana mandresy lahatra anao hoe tsy ilaina ny didy, nefa izy milaza hoe tena mahalala ny fahamarinana, mahalala an'Andriamanitra, mitona anao any an-danitra, dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mpandainga izy ary marina tsy eo aminy ozy izy. Fa ny olona tena hoe mahalala an'Andriamanitra dia mahafantatra fa hoe misy didy izay nomen'Andriamanitra tokony ho tandremana. Ary izay didy izay fantatry ny olona izay tena mahalala an'Andriamanitra hoe fahamarinana ne ny didy. Ary araka ny vakitsika teo dia hoe mifikambanana ny ratsy ny fandikana ny didy zany. Raha vao tsy mitandrina ny didy ny fiangonana anankiray na olona anankiray izay mieritreritra ao any an-danitra, tsy tafampita tsy tody amin'ny mihitsy satria mbola ao anatin'ny fikambanana ny ratsy ihany izy, ary marina ozy izy tenin'Andriamanitra tsy ao aminy. Voalazan'ny Korintianina angeny jerevantsika hoe Korintianina voalohany toko 7, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny mitandrina ny didy no tena izy ozy izy. Korintianina voalohany toko 7 andininy 7. Korintianina voalohany toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsinitsinina ny famirana ary tsinitsinina ny tsy famirana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Zay rehefa tsara ike zany. Nametraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Nefa mbola misy mpanohatra hoe tsy ilaina mitandrina ny didin'Andriamanitra. Zany no atao hoe fampianaran-diso izay mitona ho any amin'ny fahaverezana. Fa ny didy ange dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe sady tsara io izy izy, no marina io, no masina io didy io. Zany hoe hita ao anatin'ny didy zany zavatra any. Vakitsika ange tenin'Andriamanitra hoe aty amin'ny Romanina toko 7. Romanina toko 7
andiny ny faharoambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Jerevy tsara inge, masina ozy izy le lalàna, masina ny didy, sady tsy vita masina io izy izy fa sady marina no tsara. Zay nge mahatonga ny Satana hitona ny mpivavaka sasatsasany ho fitany, satria fatany devoly fa raha vao mitandrina ny didy le olona de masina ididy io raha izay. De ozy izy ny ten'Andriamanitra ao anatin'le didy koa natao hoe marina, ao anatin'le didy tsara. De tomy ny olona mba handika an'le didy, am'izay le olona tsy ho tonga ao anatin'ny fahamasinana, tsy ho tonga ao anatin'ny zavatra tsara, satria tsarovy nge raha vao anatinao ny didy de ao anatinao zany le masina, de masina zany ianao satria masina ny didy. Ao anatinao ny didy de marina zany ianao satria ao anatinao tahaka ny zavatra anankiray no amaritana an'io hoe ohatra raisitsika hoe tavoahangy anankiray zao, ny zavatra ao anatiny ny amaritana azy hoe zao io. Raha ohatra raisitsika hoe tavoahangina Coca-Cola zao, de lany le zavatra tao anatiny, de soloina hoe jus le izy, ohatra hoe jus manga zany. Fa raha vao mijery an'iny ny olona de tsy hijery an'iny hoe Coca-Cola io, fa arakaraka ny ao anatiny no anamaritana an'io, satria le ao anatiny ny ilazana azy zany. De ohatr'izany koa tsika rehefa ao anatsika zany le didin'Andriamanitra, de zay no anamaritana atsika hoe masina sika satria le didy masina ao, marina sika satria le didy marina ao, ary tsara sika satria tsara le didy. Ka de ozy izy eo amin'ny andininy fahatelo ambe folo, toy izany eo amin'le Romanina toko fafito andininy fahatelo ambe folo. Koa ny tsara vao izy izy no afaty, sanatria zany fa ny ota no mahafaty, no nahafaty mba hiseho ota, fa ny tsara nentina nahafaty mba ho tonga ota indrindra, ny ota no nataony lalàna. Jerevy tsara, koa ny tsara va no afaty, ny tsara ve no avery. Rehefa malala misy inge tena ampiteneniny devoly ny teniteny foana mihitsy le olona, tena ny devoly mametraka mampiteniteny foana anazy hoe zavatra tsara sy masina zany ve de nazaina fa mahafaty na mahavery. Tenin'Andriamanitra eto miteny hoe tsara de zany ve ozy izy no afaty. Ny ota mahafaty zany hoe ny fandikanan'le lalàna no mahafaty, ny fandikanan'le lalàna no mahavery. Ho vakitsika manko zany hoe raha tsy mitandrina an'le lalàna marina ny olona, tena mitombona ve zany hoe very marina ve, fa ny fandikanana io no mahavery, fa tsy ny hoe ianao akato no very. Tsia, fitaky ny devoly zany zavatra zany, fa tsara io araka ny tenin'Andriamanitra ary mahavonjy. Ny olona anankiray zany rehefa vita batisany rano sy ny fanahy, de tokony ho fantatra hoe misy lalàna ny fe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, de lalàna ny fe zay tsy azo ny olona ho lavina, de ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra, fa tsy mifanaraka reo. Raha tsy misy olona afaka heritreritra hoe mipetraka eo fotsiny hoe tsy efa vita batisany rano nandray fanamasina de hoe voavonjy ho any an-danitra. Tsia, eo n'olona vao tena namafy am'izay hoe am'le fankatoavana ny didy araka le vakitsika tarihan'ny Romanina toko fahatelo andininy faraka amby telopolo teo. Tokony eo n'olona vao anamafy tena hitandrina ny didy an'izay. Ojerevantsika ara hoe raha misy aza zany ny olona hoe vavaka izy fa tsy mety nitandrina an'le didy, de ho voavonjy izy sa tsy ho voavonjy, ho tonga nan-danitra sa tsy ho tonga nan-danitra. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra, Romanina toko faharoa andininy faharoambe folo. Romanina toko faharoa andininy faharoambe folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay manota tsy manana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay manota, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakatò ny lalàna no amarina.
ozy izy hoe zay manota tsy manana ny lalàna. Inona iza moa le hoe tsy manana ny lalàna? Le olona milaza fa tsy ilaina mitandrina ny didin'Andriamanitra, reny natao hoe tsy manana an'le lalàna. Ary betsaka nge ny mpitondra fivavahana rehefa miteny izy zao hoe ohatra hoe amaky tenin'Andriamanitra dia mametraka mialoha hoe tsy lalàna ty a, tsy lalàna. Zany hoe tena atahora mihitsiny zany ary mampagovotra azy zany lalàna zany, satria le devola nge mampagovotra an'le olona am'izany lalàna zany. Raha marina zany ara ny tokony fitory, zany ara ny tokony andresen-dahatra olona, nefa n'izy raha vao mamaky dia matahotra hoe tsy lalàna zany meko anareo zany. Fa eritreretiny hoe tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro ny Jiosiana no zany lalàna zany. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe zay manota tsy manana ny lalàna. Zany hoe le manota hitantsika tary amin'ny jaona voalohany toko 7:4 tary hoe dikany ota dia fandikan-dalàna. Dia raha apetraka zany eto zany dia hoe zay mandika lalàna tsy manana ny lalàna dia very noho ny tsy fananany an'izay lalàna zay. Ohatra moa tsy mivavaka mihitsiny zany, na mpivavaka ihany tsy manana an'le lalàna dia dikainy le izy noho ny tsy fananany anazy. Dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe very. Tatsika zany hoe ny fandovana fiainana mandrakizay dia fitandremana an'le didina lalàna. Fa ny fahaverezana zany a dia tsy mitandrina zany. Mametraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra misy olona zany hoe nandika lalàna izy noho ny tsy fananany an'izay lalàna zay dia very noho ny tsy fananany an'izay lalàna zay. Ny faharoa dia ozy izy hoe fa raha ohatra kosa ozy izy misy olona mandika lalàna nefa manana an'le lalàna izy fa nidikain'le lalàna dia ozy izy hoe tsaraina araka an'io lalàna izy. Raha misy olona kosa zany mieritreritra hoe ao anatin'ny fitandremana ny didy mihitsy ny raha te handova fiainana nefa nidikain'le izy, nitsahan'le izy, tsy nirarahin'le izy dia ho tsaraina araka an'iny izy. Ny anankiray zany tonga dia very, tonga dia hoe fahaverezana. Fa ny faharoa zany le nandika fananana dia ho tsaraina araka an'iny lalàna dikainy izy. Fa ny zava-dehibe dia eo amin'ny 9:10 hoe fa tsy ny mpandreny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy fa mipakatony lalàna no hamarina. Zany hoe tsy ray ohatra zao mampianatra anareo momba n'izany lalàna zany dia tsy hoe rehefa mandrehan'izany nareo dia zay dia ho marina zany nareo rehefa andrehan'izany na hiainao an'izany dia marina. Fa ny fakatoavanareo an'izany no anamarinana nareo ozy izy ny 9:13. Raha ohatra mandre zao nareo hoe mila mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia raha renesina fotsiny zany dia tsy zay no akory mahamarina. Fa raha mandre ianao ka makatoa kosa dia hamarinina ozy izy ny 9:13 eo amin'ny Romana 2:2 eo. Ka dinio tsara ny lalana ry hava-malama, sady sao dia hoentin'ny olona amin'ny alalan'ny fitaka isika. Dinio tsara. Mbola manamafy an'izay ny Matthieu Marka 7 manambara an'izay ihany koa hoe foana ny vavahan'ireo amiko izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana zany. Marka 7:1. Marka 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy nanao hoe marina naminan'iny Isaia anareo mpiatsara velatsia araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity manaja molony fa mifony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona hatreo ihany zany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ity fireneny ity ozy izy dia araka naminan'iny Isaia mpiatsara velatsia, satria manaja an'Andriamanitra hamolotra ozy izy ny teniny, hamolotra fotsiny hoe zay ty an'Andriamanitra zao fa ny atao tsy araka izay zavatra izay. Dia napetra mihitsy ny eo amin'ny 9:7 hoe koa foana ny vavahan'ireo amiko ozy izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Zany hoe raha ny didin'olombelona no hifampianarana ao am-piangonana ka zany no atao, foana le vavahana, foana.
satria eo amin'ny 9:9 izy dia manao hoe mahafo ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaony olona. Didin'Andriamanitra ty ampianarana anao ty fa misy ny mpivavaka mahafo ny didin'Andriamanitra. Eny indrindrandrindra moa fa tsy mpivavaka zany mahafo ny didin'Andriamanitra. Nefa ny fahafozana zany didin'Andriamanitra zany ka ny didin'olombelona ny fampianarana dia lasa foana le fivavahana. Zany hoe tsy nahazahoana famonjena. Very tahaka ny tsy mivavaka ihany zany ny olona. Any amin'ny afo be tahaka ny tsy mivavaka ihany. Tsy misy famonjena tahaka ny tsy mivavaka ihany zany le olona. Rehefa ny didin'olombelona ny fampianarana fa tsy ny didin'Andriamanitra no arahana. Eo amin'ny andininy 5 moa izy noho le famindrampon'Andriamanitra dia manome safidy ange Andriamanitra tsy manery an'ny olona hoe tsy maintsy tandremanareo ny didy fa safidy. Apetrany fotsiny nefa ny teniny hoe raha manaraka ny didiko dia mandova fiainana, raha tsy manaraka ny didy dia araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe very foana le vavahana. 5 manome an'izay safidy izay izy hoe ary kosa izy taminy ay tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra. Be dehibe ngentsika rehefa malala le fampianarana voatolotra ny tandremana. Inona moa le fampianarana voatolotra? Hoe io nefa avy amin'ny razanay, ny dadabe anay nefa teo foana hatramin'izay. Fa tsy mikatsaka le hoe inona no ataoko, inona ny tsara ataoko. Tsy mikatsaka zany. Fa manana tokom-pivavahana anankiray dia izay anarana tokom-pivavahana anankiray izay ny fikirina mafy. Fa tsy mijery hoe ity tokom-pivavahana misy anaty ve manaraka ny tena tenintsisy kilema marina, manaraka ny tena fahamarinan'Andriamanitra marina ve. Fa mitana araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe eny tsara ozy izy nafozanareo didin'Andriamanitra mba hanarahanareo fampianarana izay voatolotra anareo. Zany hoe misy zany le olona fampianarana natolotra no raisiny fa tsy manadiady tsony izy hoe tena hono ty fampianarana ty, tena ara-baiboly ve, tena voasoratra ny tenin'Andriamanitra ve, tena marinina. Fa hoe izay natolotra dia niraisina le izy dia misy ngizina ao anatin'izay zavatra izay. Fa raha famonjena ny tadiavinao dia tokony hipetraka le fanontaniana, le mpanan-karena hoe inona ny tsara ataoko, inona ny zavatra ataoko. Dia natoron'i Jesosy hoe tandremin'ny didy. Ka faranantsika satria tapitra ny fotoanantsika, mbola tohizantsika ihany izay didin'Andriamanitra izay mba hazavazava aminao kokoa amin'ny fotoana aoriana n'izao fandarana izao, ka hanondrika ny lohantsika isika hisaotra eo am-pelantanan'Andriamanitra ny amin'izay fotoana izay aloha. Jesosy mbola mankasitraka be dehibe eo anatrehanao izay ny amin'ny alalan'izay fandarana tamin'ity fotoana ity Tompo, izay nanazavana amin'reto olona maro izay manaraka izao fandarana izao Tompo, fa raha te handova fiainana mandrakizay tokoa izy ireo ka mibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ary natao batisa sy nandray ny fanahy masina, dia tokony tsy hikambana amin'ny ratsy tsony fa tokony handeha araka amin'ny fahamarinanao dia ny fitandremana ny didinao. Zany ny didy zany no rafitra napetraka aho, tsy maintsy izorana izay rehetra teo any an-danitra ka te handova ny fiainana mandrakizay. Fa voalaza ny teninao teo hoe raha tsy mitandrina ny didy izy ireo, raha ohatra tena tsy nanana ny didy mihitsy fa hoe tsy ilaina le didy, dia very noho ny tsy fananana an'izay didy izay, izay namandika an'izay didy izay. Ary raha misy kosa nanana ny didinao ka tsy mankatody ozy izy ny teninao hoe ho tsaraina araka an'izay tsy fankatoavana izay, fa ny mankatozy izy ianao no hamarina. Koa apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra mba ianao no hanazava sain'ireto olona ireto izay nanaraka an'izao fandarana izao, ka andraisan'ny fanapahan-kevitra hanaraka ny tena fahamarinanao, satria izany ny fahamarinana tsisy kilema izay efa napetraka ao nandehanan'ny apôstôly ary mbola nampitanao aminay ihany mba ho zaraina ho an'ny mpiray firenena aminay ary ho zarainay eran'ny zao tontolo izao ary araka ny hery sy ny fahefana izay fanomenao. Saotra indrindra Jesosy, petraka eo am-pelantananao ny anaran'i Jesosy Kristy izany, izay mpanaraka izao fandarana izao ny anaran'i Jesosy. Saotra Tompo. Amen.
misaotratsika raha nanaraka an'izay fandarana izay a miaraka aminao teto fandarana pastera Maurice Rakotoarimanana velomatomboko. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny Ray sy ny Zanaka. Epistily Jaona faharoa 9:7.